Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. There is only one of you, Jesus. There is only one of you, Lord. There is only one Messiah, Yeshua HaMashiach. There is only one of you, Jesus. There is only one of you, Lord. There is only one Messiah, Yeshua HaMashiach. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Thank you for your love. Shili da baladi kadanete. Ala ale ale Lord. Elebetalo. Dibi 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 di. Your love is overwhelming me, oh. Your goodness just they carry me go. Anywhere I go, anywhere I turn, I see your faithfulness each day. This kind of love I've never seen, I've never seen. Your love is overwhelming me, oh yeah. Your goodness just they carry me go. Anywhere I go, anywhere I turn, I see your faithfulness each day. This kind of love I never see, I never see. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, your kind of love I've never seen. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, your kind of love I've never seen. Onye kerua, oh, oh, you see you can do, oh, your kind of love I've never seen. Consistent lover, oh, oh, yeah. How do they change my word, oh, your kind of love I've never seen. Your love Oh Lord, is overwhelming me. your goodness
for all that you've done. I give you thanks for favor and grace. I give you thanks. Supernatural life. I give you thanks for loving me, Lord. I give you thanks. You have done many marvelous things. I stand in awe of your wonderful words. You have done many marvelous things. I stand in awe of your wonderful words. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Protection and peace. I give you thanks For health and for joy. I give you thanks. Prosperity, wealth. I give you thanks For loving me, Lord. thanks. For you have done many Marvelous things. I stand in awe of you. Wonderful words. For you have done many Marvelous things. I stand in awe of your wonderful words. Hey, yeah. Oh. For you alone are great. For you alone are great and greatly to be praised. For you alone are great. For you alone are great. And greatly to be praised. For you alone are great. Hey, Praise you, praise you, praise you. my God. Praise you, praise you, praise you. Oh yes, Praise you, praise you, praise you. Jesus, Praise you, praise you, praise you. my Lord, Praise you, for giving me victory. praise you, praise you, praise you. For all you've done for me. Thank you, thank you, thank you. My God, Thank you, thank you, thank you, Lord. thank you, thank you, thank you. Jesus, Thank you, thank I want to give you thanks you, for all you've done for me. thank you, thank you, thank you. Celebrate Praise you, praise you, praise you. Praise you, for all you've done for me. praise you, praise you, praise you. My God, for who you are to me. Praise you, praise you, praise you. My God, Praise you, for giving me victory. praise you, praise you, praise you. For you are Lord of grace. Thank you, thank you, You are great. thank you, Testimony. thank you. Alpha and Omega. Thank you, thank you, That's who you are. thank you, thank you, I thank you, Lord. thank you, thank you. For you are Lord of grace. Are you a lot of grace? Oh, and greatly
writing songs from my eyelids, mixing tears. Siatakalo aminao sa matuke sa siyanao tupe sa taman amino social amino sa routine at yano si sos sa taman amino social amino sa routine at yano si sos mananano sao nila minge misiano sao nila minge mananano sao nila minge misiano sao nila minge mananano sao nila minge misiano sao nila kalkusay mandalo arsiate kalo aminao sa matuke sa siyanao tu mananano sao nila minge sa siyanao tu misiano sao nila minge mamigyo mananano sao nila minge Jesus. Antsika amin'ny herin'Andriamanitra sy ny osotry ny fanamasina. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy no sady mirary ny tsara indrindra amintsika rehetrarehetra. Natao manokana mihitsy ty fotoanandroany ity mba tena ho fotoana andraisanao révélation, mba tena ho fotoana andraisanao fitahina avy amin'Andriamanitra satria resakitsika androany sujet anankiray hoe mandresy ny fanahy ny fahafatesana. Eto am-piandohana dia tiampaherenao sahady. Ny fanahy ny fahafatesana tsy voatery ty ara-nofontsika ty foana ny vonoiny ka hoe matony dia nandrasana ny fatiny dia naleviny, tsy zay. Fa ny fanahy ny fahafatesana dia afaka miasa amin'ny endrika maro, agny amin'ny arabola, any amin'ny tokantrano, amin'ny fandrarahana, amin'ireo zavatra maro isan-karazany. Misy karazana ataka diabolika miataka ny fiainan'olombelona na lahy na vavy. Koa manentana anao sady mba hipartage ny vidéotsika. Eto moa dia misaotra betsaka anareo zay manaraka ny en direct Onika Tainjesosy, Brigitte Eliane, Antarifina, Ajatina Adriana, ny vadiko Azora, Lydia Rasonandrasana, Tainy Tompo akiny eny Lala Claudia Véronique, Tainy Tompo manokana. Ndao mba samby partage, mba partage au maximum ny vidéo dia mba identifieo zay mba namana fantatrao mba ndao mba etsetsika kely mba ho maromaro ny olona manaraka ny en direct androany. Zay inoko fa afaka ataonao amin'ny alalanao zany mba ampitombo kely ny isantsika manaraka en direct. Resaka zavatra mafonja, tsy lava be ny leson'androany tsy lava be ary za raha moa mieritreritra hoe rehefa vita ty tsy alefa tsony any amin'ny Facebook any tonga dia vonona efasena. Dia ohatran'izany koa ny amin'ny YouTube voatapitra ty androany tonga dia efaseko ohatrany amin'ny YouTube efasena ny amin'ny Facebook. Fa araroty ho anao zay lina zany eto aloha manaraha en direct fa ilaza zavatra ngeza be aminao za androany ilaza révélation mafonja aminao za androany anao délivrance anao za androany ao anatin'ny minitra vitsy zay iarahantsika eto
amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ivavakintsika raha sitrakao a ampitomboy hatrany ny partage avako aby a, ampitomboy ny partagentsika, ivavakintsika ametraka ampelantanan'Andriamanitra an'ity fotoanandroany ity, ary inoko fa hitondra soa, hitondra fanambinana, hitondra fahasoavana ho antsika rehetrarehetra ity fotoanandroany hariva ity. Ndao mba hiara ivavaka dia mamangatahy ianao androany, mba anisan'ny olona ianao a zay andray an'izay karazana délivrance anapotehantsika ny fanana fahafatesan'izay a, ivavakintsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka aho, manasa anao a hiaraka aminay eto anatika an'ity fotoanandroany ity. Raha kofanay amin'ny rano Jesosy rehetra atao eto, ho mba mpamantarana sy fagagana ty fotoanandroany ity, ary iseho eto ny voninahitra Andriamanitra. Zay zavatra tsy nambolen'ny tanan'Andriamanitra dia aoka ho rava, ho levona, tsy ambinina, tsy manam-pahefana. Fa nizaniza kosa raha eo manaraka en direct na lahy na vavy, naiza misy azy, ho vanginao izy androany, ary hisy ositra mahagaga manga ny fiainany, ositra mahagaga hiasany amin'ny vatany any, herin'Andriamanitra mahagaga nasitrana ny aretina amin'ny vatany io, herin'Andriamanitra mahagaga maha-problème marabola, ampanjavina zay mety hoendrika fanany famosaviana sy asany maizina mamatotra ny tsiraray avy. Tompo tononoko ny fitahina amin'ny alalan'ny fandrenesana an'izany feoko zany, mikorina ny fitahina, mikorina ny hery, mikorina ny fanafahana, ary indrindra zay karazana fanany fahafatesana ambarako fa manjavina amin'izao fotoan'izao, miala ny tokantrano misy anao, miala ny misy chambre anao io, miala ny amin'ny toerana misy anao fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, ary fantatro fa miaino anay ianao Tompo malala amin'izao fotoan'izao, miaraka aminay eto indray ianao fanamasina mandresy ty fotoanandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ya, arak'izay efa fantatsika zay dia iresaka ho antsika androany karazana fanafahana. Ny Baiboly dia milaza amin'ny Jauna 8:32, Jauna 8:32 zay, koa raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Koa raha ny zanaka ozy izy no manafaka. Iza moa le zanaka? Jesosy Kristy. Iza Jesosy Kristy? Io le teny tonga nofo ka nonona teto amintsika. Io le zanak'Andriamanitra velona naketo ambony tany, namonjy ny olombelona rehetra, maty teo amin'ny hazo fijaliana, nandresy ny fahafatesana ary nitsangana tamin'ny maty, nitondra an'ireo rehetrarehetra zay maty ny alohan'ny hazo fijaliana niara-nitsangana taminy. Zany hoe plus que vainqueur, manoatra noho ny mpandresy. Tiako ambara ry havana ho anao zay manaraka n'ity fotoanandroany ity ka tsapanao anao hoe magnofinofy ratsy, misy aminareo reo magnonofy maloto, magnonofy voatifitra, magnonofy ny tombona omby, ao ny sasany tena hoe magnonofy mandeha mitoerana maloto sy ny namany. Misy fanany fahafatesana miataky anao, misy fanany fahafatesana, ary ny plano ny fanany fahafatesana io dia hitondra fahantrana, hitondra problème amin'ny arabola, hitondra karazana tsy fankazahoana agnatina tokantrano zay mahatonga mpivady lasa tsy mifankahazo, dia lasa tafiditra manjaka lay fanany fahafatesana. Tonga eto androany ivavaka ho anao, ary mbola manasa anao za rapitso ho anao zay afaka mba tongava ty amin'ny méga église, mba tongava ty amin'ny méga église rapitso ho an'izay eto Tamatavy io zany. Fa ho isy vavaka manokana rapitso, zany hoe mitohy ty fampianarana ity, ary andeha metra tanana aminao mihitsy za rapitso, manomboka amin'ny 7 ora maraina ty amin'ny méga église, zay misy biso mitatitra, misy biso mitatitra anao manomboka amin'ny 7 ora maraina, avy eo ambolo madinika eo dia mandeha ty amin'ny méga église. Maimaim-poana ny biso fa tsy hoe misy frais akory payenao. Dia ohatran'izany koa ny fiarah-misakafo. Eto tena tiako tsindrina mihitsy be da be ny megnamegna tadidy io ravana fa zava-panana andeha andehananao aty amin'ny méga église. Aza mba asiana egnatra mihitsy fa mitondra vilia, mitondra sotra, mitondra vera isotronao rano na mety hoe zay zavatra mba tianao hohanina, fa misy vary, misy sakafo. Maimaim-poana iarahana amintsika rehetrarehetra vahoaka malagasy eto tampon-tanàna Tamatavy. Isaky ny alahady dia misy biso mitatitra maimaim-poana, efa hatramizay io fa tsy hoe vao androany akory. Dia isaky ny alahady dia misy fiarah-misakafo aty, dia fa asaina zany mpivavaka jiaby agnombana ny couvert, ny sasany moa mitondra tapatsihy,
sasany mitondra lambahoany, sasany mitondra serviette, dia misakafo, ohatrany hoe misakafo regny satria mitohy le fotoana ny après-midi amin'ny rora sasany. Dia ohatran'izany koa dia ry ambolo madinika. Ambolo madinika amin'ny enora maraina. Premier culte zany io. Amin'ny enora maraina, anao izy koa tonga ambolo madinika eo a, misy le garotière mandeha Vatomandry, Manoro io. Misy hoe Trans Express eo. Misy lalagna malalaka be dia misy plaque geza be hoe Zona Fraisa. Manasa anao zay, mba tongava. Ho anareo zay mbola tsy niabone ny page moa dia mba abonnez-vous ny page-tsika. Ho anao zay mbola tsara mba tonga tato amin'ny Zona, mba tongava rapitso maraina, manomboka amin'ny enora maraina ambolo madinika ao premier culte. Dia ny après-midi amin'ny rora sasany. Ny tenako daholo moa zany no mampianatra agnatin'ireo fotoana rehetrarehetra reo a, za daholo ny eo a, efa misy fotoana efa nalamina ny amin'izay a, dia mba tongava riavana. Vonona ny rainao pasteur David Rakotonandrasana. Ho anareo ihany koa zay mba manana radio a, mba sokafo ny radio nareo a, FM 96.2. Anao zany raha tamatavy eto anao mipetraka FM 96.2. Misy fampianarana ataoko isaka mandraindraigna amin'ny dimy sasany. Mandraindraigna be amin'ny dimy sasany igny za mampianatra amin'ny 96.2 FM 96.2 ho an'izay eto tamatavy. Mbola hiezaka moa zay agnamboatra an'le web radio, efa misy fitaovana io fa kelikely eo vao atao le web radio dia isokatra tsoela koa ny télé Zona Fraisana zay haitsika tsara amin'ny agnarany hoe Masoandro Gasy. Télé Masoandro Gasy isokatra tsoela, fitaovana efa vonona fa ny toerana zany sisa no jerevantsika io hoe aiza ny local anokafana ny télévision na Masoandro Gasy satria manana taratasy mazava tsara ara-panjakantsika ny amin'izay. Ary tiako ambara eto ihany koa fa ity fandarana ity dia natokana ho anao zay mino an'Andriamanitra. Zay aloha zany natokana ho an'ity. Raha anao tsy mino an'Andriamanitra, c'est pas la peine anao manaraka an'ity satria resaka Jesosy no resako eto. Lany fo crédinao. Resaka fanamasina no resako eto. Resaka délivrance no resako eto. Ny rano Jesosy mandrakotra an'ity fotoana androany ity. Ka mino ianao zay miaino eto androany fa ho isy fanasitranana ngeza be ho ataon'ny tompo aminao androany. Ho isy délivrance mafonja. Fa mba miangavy araka le maternité hoe mba partage maximum ny vidéo a. Rohatra zany anao ka mba manana groupe, tsy haiko aiza mba groupe mba fantatrao a, partage anaty groupe ihany ny vidéotsika dia mba asivo réaction. Oka mba ho maro manao réaction a, maro manao partage mba afahantsika mba ho maro koa ny olona voata zany amin'ny alalan'ny fandaharany. Ka miresakitsika eto hoe fanahy ny fahafatesana. Izy io ravagna raha bangona tokana ny fahafatesana dia nivoaka tamin'ny alalan'ny phrase anankiray hoe fahotana. Zay no nipoirany atao hoe fahafatesana. Nivoaka tamin'ny atao hoe fahotana. Ary voasoratra anaty baiboly hoe fa fahafatesana no tambiny ota. Fa fahafatesana no tambiny ota. Zany hoe voalaza ihany koa agnaty soratra masina hoe ny fanahy izay manota no faty. Ny fanahy izay manota no faty. Ho azavaiko anao ary, inona ary natao hoe ota izay miteraka fahafatesana? Tsy na le ota eto fa ny fandavatsika ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ny olona anankiray mandany sitrapon'Andriamanitra dia manota izy. Amin'ny fotoana ny olona anankiray tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra satria ny sitrapon'Andriamanitra dia égale zay ny tenen'Andriamanitra dia manota zay le olona. Amin'ny fotoana tsy mankatoa tenin'Andriamanitra dia manota ianao eo anatin'Andriamanitra. Igny zavatra igny miteraka fahafatesana. Zareo fa maro aminareo mihaino anahy io zao mety hoe amin'ny fiangonana katolika ianao, mety FJKM ianao, tsy fantako mety hoe FLM, azafady raha manona anaram-piangonana, mety Jesosy mamonjy. Tsy fantako zay mety ho fiangonana ivavahanao, mety tsy mino mihitsy ary ianao. Fa tadidio a, fa possible tagny amin'ny fahazazanao tagny. Eno ity resaka resako ty fa marina ty. Tamin'ny anao mbola hely tagny mety findesin'ny bebenao tam-piangonana. Ary mety andeha ataoko hoe natao batemy mihitsy ianao tany amin'ny fiangonana zay nisy ianao. Fa anao moa zany rehefa nenaventy dia ohatrany hoe tsy ndrarahinao le izy. Or nefa riavagna io Andriamanitra ivavahantsika io a dia Andriamanitra saro-piaro. Andriamanitra saro-piaro. Maro amin'ireo zanako agny am-pitan-dranomasina no mba omeko lesona matetika satria ny ankamaroany zanak'Andriamanitra zay lasa agny am-pitan-dranomasina dia presque nitsofo ny ray aman-dreniny rano izy niala taty Madagasikara.
nitsofo ndray mandreny rano mety nisy fiangonana natonao mety fiangonana zokony mety fiangonana zandriny zay nivavaka ao anao niala teto Madagasikara tonga tagny amin'ny toerana misy anao indrenao a ireo olona reo mihitsy nefa tsy antsonao voalohany de lasa nanagna problème ianao ao ny sasany lasa marary ao ny sasany lasa ohatrany hoe nisy olana tamin'ny resaka vola ohatrany tsy mahangona vola mihitsy nefa mba mikarama ihany ao ny sasany mety andeha ataoko hoe tegna nanagna olana tamin'ny toeram-piasana mihitsy androany Jesosy vahaolagna ho anao ty fandarany ty za manokana aloha amin'ny maray mandreny ara-panahina amin'ny apôtre David Blessing na nizanizy nareo zanako na eto Madagasikara na agny ampitan-dranomasina ka mety hoe tafiditra agnatin'izany lesona resako eto androany zany na moa ny lesona ampianariko de ampiariko mamela nareo za ary raha avy amina fogna nareo jiaby reo tsy maintsy tafita raha avy amin'ny pasteur David fogna nareo de mazahoa zay irina mandehana lavitra pasteur David tompoko tsy mpagnozona fa mpitsodrano ary nizaniza nareo zanako ara-panahy io efa nandalo tamin'ity fiangonana ty nareo nefa hoe niala mety agnisany zany nareo le magnaratsiratsy ana gauche à droite mitsodrano nareo za ano manjary nareo magnoa manan-karena engane mba ho tahiny Jesosy fiainanareo mandehana ambony mandehana manjaria mihoatra no za izy ka zay gn'ediny mafinaritra izy koa avy amin'ny pasteur David fogna nareo tsy za angamba no blocage anareo eky izy koa mbola metrika fonareo maloto aminahy anareo igny fa izy koa ninahy tiako anareo avako nareo lanitra ray ny tanjony izy koa olo mino an Jesosy zany andeha andagnitra edy programma ka agny tsisy hoe lanitra jeune fraîche na lanitra fiangonana zao na fiangonana zokiny na zandry tsisy zegny kagny fa lanitra raiky andehanantsika ke mifamela eloko zany no agnisan'ny sitrapon'Andriamanitra zany Jesosy alohan'izy niala teto de ozy mantsy ny mpianatra niala lana ozy fa mpianatra nareo de nareo mifankatia zany ny alalagna fa mpianatritsika atsika mifankatia mila mifankatia ka za moa tena hoe managna raha be da be za eto Madagasikara satria za eto zao mahita misy olona avy any Antsirabe manaraka eto mba miteny aminareo Antsirabe za mba tongava amin'ny fiangonana zay tariny apôtre Rajasoa Rapitso anareo any Antsirabe rehetrarehetra na tanara ianao ka afaka mamonjy agny Antsirabe misy événement ngeza be ao Antsirabe ao amizao tsika miteny zao misy raha maventy be ao Antsirabe misy mpanompon'Andriamanitra goavana avy any ampitan-dranomasina tonga ao Antsirabe ka mampirisika ho anareo Antsirabe jiaby mpagnaraka ny pazy David Rakotonandrasana anareo Tananarivo jiaby zay magnodidina ka afaka magnenjika Antsirabe Rapitso maraina tongava fa misy mpanompon'Andriamanitra maventy za zao tena mba naniry mafy mihitsy mba iaona tamin'ny mpanompon'Andriamanitra io fa tsy afaka noho ny antony maro samihafa zay isaorantsika an'Andriamanitra ka mitsodrano anareo za raha la ao Antsirabe apôtre Rajasoa Samuel mahombiazany amin'ny asa Rapitso tahiny Jesosy ny événement nareo maray io maventy io bevata io olo maventy baka magnano raha maventy de mahombiaza raha lako tahiny Jesosy karaha zany koa agny amin'ny Dadaiva agny Mazenga misy maro eto zao avy any Mazenga magnaraka an'ity fandarany ity mba tongava nareo mivadiny zanak'ondry ao ao misy any prophète Iva mba mandehana nareo amin'ny vadiny zanak'ondry ao zay jiaby mipetraka Mazenga jiaby mba mampirisika za any moka tsisy jeune fraîche ana ohatran'izany koa Antsirabe mbola tsisy jeune fraîche ana mba mandehana apôtre Rajasoa de raha Mazenga anao mitandregny za eto io mandehana ry amin'ny prophète Iva mivadiny zanak'ondry fa misy raha ao lehilahy mahery io Mazenga ao tahiny tompo nareo laolo anao mahombiaza basy tahiny Jesosy Dadaiva de ohatran'izay le izy ka tiako teneny eto mila miala ao anaty fahotana ianao raha tia handresy fahafatesana ary zao ny zavatra anankiray Jesosy le fiainana fa devoly le fahafatesana Jesosy fiainana devoly fahafatesana mazava be zany ravagna fa ho anao rehefa tsy managna an Jesosy ianao de tsy managna fiainana fa lasa misy fahafatesana zany ravagna mahatonga olona lasa limité lasa misy limite fiainagnanao lasa misy zavatra ohatrany tsy vitanao zany meta be nge ravagna mampalahelo fa za vetivety tafiresaka tamin'olo vitsivitsy za mba mifandray amin'olo jiaby satria za agnisan'olo nianatra resaka fiarahamonina sociologue
dia za magnakaiky an'iregny vahoaka farany kely moyenne maventy managna argument be da be mahakasika fiarahamonina dia managnotany fiarahamonina za dia be da be no olona mipetraka eto Tamatavy fa mbola tsary tonga tao Tananarivo. Volo maventy mipetraka Tamatavy fa tsary niakatra ta Tananarivo. Misy zany revana ao anaty fiarahamonina misy an'izany mety tsy hitanareo. Dia tiako tenenina misy limite zay mametra fiainatsika. Inona moa le limitation? Tsy inona fa io le fahafatesana, io le ota, io le karazana voroka ataon'olo. Possible zany io anao mihitsy no nanota. Dia possible koa io olona namosavy anao. Ty zao ny zavatra anankiray misy matetika. Ny afantaranao fa misy karazana fanany fahafatesana miataky anao anisan'izany misy olo magnonofo misy olo nitifitra. Nagnonofo nisy nanomboka kiso. Sasany nenjena ombony dia nitombona omby, misy fanany fahafatesana. Dia io fanany fahafatesana io tsy voatery hoe fofinainao fizika no potehina, fa possible agny amin'ny ara-bola dia lasa miady foana nareo sy vadinao. Tsy manana fiadanana mihitsy ianao anaty toeram-piasana. Manana olana amin'ny lehibenao am-piasana anao sy sisy fanany fahafatesana. Androany za mivavaka, nizanizy ianao manaraka ny tiany direct tika maheno an'izany feoko zany. Zay karazana fanany fahafatesana apetrao ambony lohanao ohatr'izao fotsiny tananao dia minoy ianao fa hoisy zavatra hitranga ao anatin'izao minitra segondy zao. Mingavy zaho anao zay any atokantrano any mangala sio kely na sase ataovy manoloananao eo, fa possible anoka ianao anatin'ity vavaka ty satria miasa amin'izao fotoana zao ny herin'Andriamanitra, miasa amin'izao fotoana zao ny ositra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy nizaniza namosavy ny ara-bolanao, nizaniza nametraka limite amin'ny fiainanao mahatonga anao tsy mivoatra. Teko zay fanahy zay. Biala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manapotika ny fanahy io misy aminareo zay miasa any Koweït, maheno mihitsy ahy eto hoe Koweït. Nisy namosavy ianao ary olona avy amin'ny tanàna misy anao mihitsy namosavy ianao. Mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Zay karazana famosaviana niasa mipiasa ny Koweït, miala zao dia zao, miala zao dia zao, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsika sendrasendra ny agnarahana an'ity vidéo ty fa Jesosy manafaka anao. Misy aminareo zay mihaino anahy io any amin'ny tagnanao agny mangotsokotsoka. Amin'izao fotoana zao ahafantaranao fa miasa ny ositra, mitsahatra ny fanentenana amin'ny tanana io. Mitsahara ary tanana ary tsy mahazo mangotsoka ntsony ianao sitrana. Ho anao raha ianao zay olo zay dia mba manorato amin'ny commentaire ao ianao hoe za le olona teo ary sitrana zao hoe mba mijorova volombelona fa za megnatra riavany. Andriamanitra ve manasitrana anao dia menatra ianao nijorova volombelona. Soraty fa tsy mba mandainga zany io Andriamanitra vavahantsika io. Tsy miteniteny foana ny Andriamanitra vavahantsika. Matoa za eto miteny an'izany misy olona concerné manaraka n'ity fotoanandroany ity ary sitrana ianao zao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy marary tsony ny tananao ary tsy marary tsony ny tongotrao. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny afantaranao fa olona niran'Andriamanitra zay, marina zay teny zay. Androany amin'ny vavaka. Nizanizy ianao zay mba manana destiné hoe tokony hipetraka ny ampitan-dranomasina, tokony mba hanana zavatra tsara nefa ny bloqué ny devoly ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no androdiko nan'io fanahy io hiala, mikisà. Zay, manomboka miakatra avy anatinao any io fanahy io dia azagaga ianao raha manoka. Miala, aleva, miakatra dia mivoaka. Aza matahotra ianao fa namangovotra ianao Jesosy miaro anao androany, afaka ianao, raiso ny fanafahana. Brando la bosse kadababando la bosse. Aza matahotra ianao fa zany vavaka ataoko zany manafaka anao zany androany. Inoy fotsiny, inoy tsara dia raiso fa afaka ianao. Prabababa sonda la baba sekedegeba. Tompo taio reto raha lasaina bavy reto. Vangio ny tokantrano voafatotra amin'ity hariva ity mba hiva. Ary na iza tompo olona marary ho sitrana. Nizaniza olona manana olana mitrosa, miala amin'izay ifananitrosa io. Oka manomboka ho isy fahasoavana irotsaka ho débloqué amin'izay indray ny volanao. Misokatra anao amin'izay indray ny fandresena ary tsy ho hitsanga menatra ntsony ianao fa voalohany trosanao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fahasoavana zany. Samy mandray fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, 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 amen. Tahin'ny tompo ianao. Jereo tsara fa
ambadiky igny vavaky igny misy zavatra be da be mitranga agny zao. Tsy haiko fotsiny ianao mety menatra. Mba manaova témoignage ao anzay mba afaka mivavaka. Mety megnatra ianao fa Andriamanitra miasa am'izao fotoana zao. Mivavaka koa za eto a. Satria mahita olona be da be débloqué no ny dossier-nao. Vehivavy no hitako eto. Bloqué ny dossier-ny. Mipetraka ao Tananarivo. Androany za mivavaka ho anao a. Dia mitady dio ty fotoana androany ty tsy sendrasendra na hitanao ty en direct ty tsy sendrasendra. Fa Andriamanitra ty hanafaka anao mipetraka ao Tananarivo. Eliane. Tsy haiko izy le Eliane. Mipetraka ao Tananarivo. Manana problème na dossier anao. Jereo tsara fa ambadiky ty vavaky ty a. Miala am'izay blocage satria le blocage tsy blocage normal fa misy olona mamosavy anao. Enao efa elany tokony tsy fantako enao mety manambady agny andafy agny ngamba tsy fantako. Vadinao agny fa anao tsy afaka mandeha agny. Jesosy androany manafaka anao. Resy zay fanafahany zay. Satria zay le fanany fahafatesana bloqué olona tsotro zao. Ka androany nizanizy anao manaraka ny direct teto hoe tsapanao hoe misy zavatra mila délivrena amin'ny fiainanao a. Da apetrao amin'ny lohanao foana ny tananao. Fa eto kosa mba mampirisika raha tegna renao fa enao mba nikasian'Andriamanitra, mba mafaza rangainao a. Mba manoana asan'Andriamanitra. Aza mahidy. Atsika tijona firaisana zao nanafitra sonao vaovao. Tonga eto Tamatave. Reo misy douane payena amreo, misy vola be da be. Raha ny totaliana zao ny totalin'ny dépense amin'ny douane fotsiny a, ny prix fa tsy teneniko anao tsony fa le famoahana anazy ao am-port sy ny sisa eo amin'ny 6,800,000 ariary. 6,800,000 ariary. Andeha moana an'le sono, dia mba sono vaovao tsara be zany io lenere. Zavatra mandrisy tsara. Dia ho anao io zany mba tsapanao hoe tena mba tia participe anao amin'ny zavatra ataon'ny pasteur David. Tsy manery za, so dia adika vilagna ndraiky hoe niteregna ndraiky hoe payegna an'izao hoe non, tsy manery za. Fa tsika tia zavatra ny excellence. Nao ngamba mahita raha mpagnaraka ny pazy taloha ianao fa tsy ohatran'izany tsony ny pazy zao fa mivoatra. Dia ohatr'izany koa no am-piangonana ny sonao tsy le sonao taloha tsony fa mivoatra. Zay tsika. Ary ianao io koa ny fiainanao zay manaraka miabone an'ity pazy ty, mihaino nany amin'ny radio, tsy janona amin'ny nifanao koa ny fiainanao fa mivoatra. Zay nge le tsy zakan'olona le. Dia miezaka zareo magnaratsy atsika. Za nefa dia tegna milaza aminareo, ho anareo vaoaka ny Tamatave teneniko eto. Zay mba magnaraka ny tipazy ty kosa raha ngamba saza mijoro fa mibedabe ny ova. Zay mba nihaino fampianarako tamin'ny radio tegna mba saza mijoro fa mba maro kosa nazy tombony. Olo ratsy ve zany, mampianatra, maimaim-pona, mipartage. Dia mba anareo reo koa mba mireazira, mba mikoragna raha manjary makasiky fandarana antsika ty. Anareo jiaby koa mba samy mangeny amin'ny tany misy anareo agny, dia za rery foana eto miady eto nefa za koa nefa mizara aminareo foana. Zay mba raha tsara sy mandresy jiaby io a, tahin Jesosy ianao. Mivavaka za eto a, nizaniza ianao nisy namosavy. Ty vavaka androany ty marana antsika azy. Nizaniza ianao nisy namosavy. Nafantarinao fa nisy namosavy ianao amin'izao minitra renonao ny feoko zao a, manomboka mangovotra ianao. Renao misy zavatra mivibra ny anatinao any, satria miala ny fanany famosaviany. Zao dia zao mandidy ny fanany famosaviany io a, hiala amin'ny vatanao. Fanany agoga, zay ny anaran'ny fanany fahafatesany zay agoga. Rehefa maty ny olo anankiray dia io agoga io maka an'le fanan'le olona, magnala an'le fofinaina. Après agoga am'izay le anjely. Raha sendra anao zany ka nandray an Jesosy, dia anjeliny lanitra maka anao. Après agoga misy anjeliny lanitra. Après agoga misy anjeliny fahafatesany, anjeliny elo. Zay hitondra ny olo anankiray any amin'ny avant-goût de l'enfer. Zay zavatra zay tsara ho fantatrao ihany koa makasika ny fahafatesany. Ny olo anankiray zany rehefa melohan'ny ho faty, tsy Andriamanitra zany mamono anazy eo, fa misy spécialiste amin'io devoly, fanany fahafatesany. Agoga agnarany dia magoga, zany agnarany zareo troupe raiky, agoga sy magoga. Ino magnala fofinain'olo fa tsy manana autorisation fagnahin'olo. Zay aloha zany tadidio a. I agoga sy magoga magnala fofinaigny rehefa eken'Andriamanitra hoe ho faty le olo. Fa misy koa tsy eken'Andriamanitra ho faty fa noho ny famosaviana dia maty. Zay le olona mort prématuré. Dia ohatran'izany retraretrany dia rehefa maty igny olo igny a,
ka nandray an Jesosy izy tamin'ny fahavelony, nino n'Andriamanitra izy, dia misy anjely lanitra maka anazy ho any an-danitra. Fa raha tsy nanagnan Jesosy le olona anankiray, dia misy anjely ny fahafatesana izay hitondra azy ho any amin'ilay avant-goût de l'enfer. Satria misy daholo ireo na ny avant-goût de paradis na ny avant-goût de l'enfer, toerana anankiray mi-existe reo. Rehefa miala amin'ity tontolo ara-nofo misy antsika titsika, dia misy avant-goût de paradis, dia misy avant-goût de l'enfer. Dia nefa ity nitadio, misy le Jerusalema vaovao zay miandry atsika, miandry anao zay mihaino anahy io. Io mbola tsisy olo mipetraka io. Raha boka revagna izy koa fa nampiasaigny tsy atao vaovao tsony agnarany, fa deuxième main. Ozy re asinina an'izay hoe second hand, deuxième main. Or nefa le andeha hovan-tany sy hovan-taninao Jerusalema vaovao. Donc zany zavatra mbola tsisy olo mipetraka, tsy vaovao ny agnarany rehefa nisy nampiasa. Tsara fantatsika daholo zany amin'ny mampanaradian'Andriamanitra atsika. Zany ny toerana andehananao, mila mafantopantarinao karakory moa toerana zany. Atoroko anao zany, ary efa nipromettre anao za fa amin'ity volana ity za irevele zavatra angeza be makasika an'io resaka fanany fahafatesan'io, anapotetsika an'io ho fantatrao am'izay hoe inona ny tokony ataonao. Dia eto zany mba mampianatra anao ihany koa mba hampitomboya ny fotoana iresahanao amin'Andriamanitra. Miresaka amin'Andriamanitra zany veut dire magnantso agnaran'i Jesosy. Magnantso agnaran'i Jesosy. Ampitomboy lera iresahanao amin'Andriamanitra hoe za Andriamanitra ity za. Dia mbo ajao le lera. Ohatra hoe isaky ny amin'ny 3 mandraigny samy, isaky ny amin'ny 4 mandraigny samy, 5 mandraigny samy, 12 antoandro, dia mba ajao le lera. Asivy lera matotra. Tsika miara mahalala andreo mpino namantsika silamo, managna fotoana reo ivavahana. Zay tena hoe fixe. Ary nezaneza misy azy dia mivavaka izy. Bon, c'est normal. Za tena magneky mihitsy amin'ilay raha ataonjareo magnan'igny, magnaja Zagnahary. Fa atsika kristianina, aiza ho aiza atsika amin'ny lera mba iaonantsika amin'Andriamanitra. Est-ce que on est fidèle amin'ilay rendez-vous? Mba magnaja le lera avy atsika. Mila mampitombo andreo mba hanagnanao force. Satria anao io tsy isy force. Satria anao voalohany indrindra anao tsy mandeha église edy. Sasan'izany moa mandefa SMS aminazy, za ndraiky pasteur magnaraka fogna amin'ny raha jiaby ataonao efa andeha fogna tsy ataoko. Fa magnino moa anao vao tsy mandeha? Izy aketo izy ka moasy anao nandeha. Fa satria Jesosy le koragna, fanamasina koragna misalasala anao. Nefa revagna raha misy force spirituelle ambony indrindra, dia ny force an Jesosy Kristy. Mba tongavanao zay matsiaro hoe marary, managna olagna amin'ny tokantrano. Io zavatra mahazo anao blokazindraha io fanany fahafatesana azy io. Mila vavaka anao. Ary androany za manao délivrance amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny fanany fahafatesana. Hitanao fa atoro tsara anao ny any ariva. Ozonao hoe mitsotsotra vavaka ataoko zany fa hafana masina miasa agnatin'izany maventy be. Ary magnano raha tsy takatry ny saina. Zany le ositra magnaraka atsika. Hatramin'ny poketrinao ny any vangin'ny fanamasina. Contrat-nao, visa-nao, dossier-nao, zay raha jiaby biasanao, débloqué amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahiny tompo atsika. Za mba mampirisiko zay e. Ho anao zay tsara sitrapo, ka mamatsiaronao hoe mba andao mba toagnana zalara ataon'ny pasteur David hoe. Misy numéro téléphone nareo, misy M-vola, misy Airtel Money, misy Orange Money. Ho an'izay mba afaka manotratra mba sorato elake numéro. Fa hitanao ifagnafagna ataonao hoe mba ataova amin'ny asan'Andriamanitra. Aza mandray zavatra bojo zany fa magnanova raha amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Za efa miteny an'izany foana. Tsara nisy olo zany mandeha mamonjy moasy, mandeha mamonjy tromba, mandeha tagnampolo, misy raha ndesiny. Ka anao raha mba natsiaro fa teto amin'ny fanatren'Andriamanitra anao androany, aza mitsanga megnatra, mba ndana mba manohana ny asan'Andriamanitra. Tsy forsena tompoko, tsy terena, fa ozonao hoe za mba te hanohana dia mba manohany anao. Reo ny numéro téléphone, le tellement moa dia io 034 43 io 858 15. 034 43 858 15. Ny Airtel 033 75 348 69. 033 75 348 69 Airtel io. Dia io misy Orange io. Dia ho anareo zay agnapita-dranomasina afaka mandefa Western Union, Ria, TapTap Send,
monogramme sy ny sisa azonareo atao amin'ny agnarany rakotona ny rasana Davida. Tahin'Andriamanitra ny fiainanareo, tahin'Andriamanitra ny asa fivelomanareo, ho tahin'Andriamanitra ty alina ty tsy hanagna olagnanareo ary tsy hanagna tebiteby fa nisotro ny fanamasina nampy anao amin'ny oasanao io, iaro anao ny tompo, nizanizana misavy anao ny fianonao nyty fotoanandroany tia na re défi genre anao mandre nyty feo tia sitrany anao afaka ianao amin'ny anara maherin Jesosy. Amen, amen, amen. Azadigno amaraigny mandraigny amin'ny 9 ora ambolo madiniky fotoagnatsika, amin'ny 7 ora mega église misy bus mitatitra tompoko memempona menga aveo misikla star dia azadigno mitondra sotro vilisy sotro inananao fa misy sakafo memempona koa ty magnentagna antsika jiaby vako ny tamatavy anareo magnano Facebook partageo vidéo takeo igny fa misy tokantranon'olo be da be ahafahan'Andriamanitra agnatin'izy igny. Tahin'Andriamanitra atsika makasitraka ho anao zay miaino any amin'ny radio, any amin'ny Instagram, YouTube, tahin Jesosy manokana ny tokantrano zay nandrehany ty fotoana ity dia mba avereny kely ao anaty tokantranonao hoe eto Jesosy, zany mba tonononao kely eto Jesosy, eto ny rano Jesosy, aza avela zany azadigno zany eto Jesosy, eto ny rano Jesosy, eto ny fanamasina. Ho hitanao fa hoisy devoly tsy apetraka ao amin'izao fotoana zao. Mety mitomagny be ny zanakanao anao miaino an'ity vidéo ty, miaino an'ity toriteny ty, manafaka anareo Andriamanitra zao de zao, manao délivrance anareo Andriamanitra zao de zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahina antsika jiaby tahina fiainatsika, tahina ho avintsika, sotratsika rehetrarehetra, azadigny fotoanatsika rapitso ho anao zay mbola tsy niabone ny page, alefa mba miabone fa misy raha tsara be foana ito isan'andro ifampizaratsika, ifampitezantsika. Soragnan'Andriamanitra aloha am'izao fa efa mafatratrany amin'ny 22 000 mahery ny mpanaraka ny page, mbola ambanimbany moa zany raha par rapport amin'ny olo efa lasa fa dia ninahy sorako ny tompony zavatra rehetra satria tsy avy amiko zany zao moa zany arahan'olona 22 000 de plus fa Andriamanitra ny ao ambadika. Donc je bénis Dieu, misaotra n'Andriamanitra ary manome voninahitra azy ny amin'izany rehetrarehetra zany dia misaotra anareo jiaby ihany koa super fan anareo zay mipartage hatrany vidéo mankasitrake tahin'Andriamanitra anareo regny. Za de faly any aminareo nouveau super fan rehetrarehetra, nouveau fan, nouveau follower, Andriamanitra ny tahinareo. Aza magneky vaovan'olo fa nareo izy koa mitandregny tsara raha zaraiko eto zavatra mampitombo, zavatra hitombotsika rehetrarehetra ny ataoko eto. Magnaratra amin'ny farany partageo agny amin'ny groupe zay fantatrao ny page ho an'izay mba te hanohana za teo averiko ihany rehefa mba mandray zava-panahy mahaiza mandray an'izany amin'ny alalan'ny connexion. Iregny numéro téléphone afahanao mandefa M-Vola, Airtel Money, Orange Money. Ho anareo zay agny ampitan-dranomasina azonareo atao tsara manao Western Union, Ria, Tap Send sy zay mety hoe moyen ahafahanareo manao an'izany. Tahina ny fotoanantsika teto androany, tahina koa ny technicien zay miara-miasa amiko eto ny zanako rehetrarehetra. Ho anareo zona fraisana manerana Madagasikara, manerana zao tontolo zao, atsika jiaby eto Tamatavy, be bless, manaraka atsika ny fahasoavana, tahiny tompo daholo. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are who you are, yesterday, today, and forevermore. What you say is what you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. You're too faithful to fail me. You're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. You're too faithful to fail me. Oh, Jesus.
You're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail.